marika ny fiandohan'ny vanim-potoanan'ny rivo-doza 2024 sy 2024 ny 9 septambra lasa teo. Amin'ny ankapobeny dia tsy tokony ho feno ny fepetra iforona ny rivo-doza amin'izao volan'izao, fa kosa miavaka kely izany satria miforona ilay andro ratsy noho ny masotsivana izay ho tononona amin'ny manaraka eto. Voalohany ambony be ny hafanan'ny ranomasina mihoatra ny 9.5 degré Celsius. Faharoa, ambany ny tany fahamandon'ny altitude. Fahatelo, eo ihany koa tosiky ny fitsokan'ny rivotra izay lavitry ny équateur ary fahaefatra ny fisian'ny avy atsimo antsinanana tamin'ny fiafaran'ny herinandro. Tsy nalefaka ny fiovaovan'ny rivotra teny anabakabaka noho ny tsy mbola mamany tanteraka ny tany izany hoe tsy anaty fahavaratra tanteraka isika eto Madagasikara. Vokany azy dia tsy nitombo hery ity fahatrandro ratsy ity. Manampirofo izany rehetra izany fa tsy azo eritreretina loatra ny fiforoanan'ny rivo-doza amin'ny andro ririnina fa raha amin'ny tranga miavaka toy izao kosa ka misy izany dia voafetra ihany ny heriny.